aoka tadidinao fa misy olona mpagnajary moasy zay miasa koa ho an'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany, fiarovana ny fiarahamonina. Sose. Bola hazo, pela mas bola azul não tem, bola azul. Vamos enxergar juiz nunca paperi, vamos enxergar. Ya tsara jiaby dadilahy manakasy ty mialatsiny raha manao an'izao vidéo izao fa maro be ny zavatra mifamaofao mandalo eto amin'ny firenena ka ilaina fanazavana mpandala fombandrazana sy mpamerikasina. Nalaza tato ato moa ny resaka fandorana moara izay natao tany amin'ny faritry niny Menabe iny. Eto dia tsy hoe hiaro be fahatany raha nisy zavatra nampiasana amin'ny zavatra ratsy izany moara zany, nampiasana amin'ny asandalo, dia mety tsy izay no mahatsara ny firenena. Fa ny fanaovana safibe mantsina, ny fanaovana généralité zany hoe mitovy daholo amin'ny fampiasana an'izay moara na fanafody gasy zay no hitondrako fanazavana eto. Nilaza moa anao mon colonel hoe ireny moasy no angalany dahalo ny moara ny fanafody ratsy, tsy ataoko hoe fanafody gasy aby fa fanafody ratsy. Dia aoko tsapanao koa fa maro koa ny moasy manome moara, manome azary, manome fanafody mba ho fiarovantena amin'ireny dahalo reny koa, ho fiarovantena amin'olona ratsy, amin'ny mpamosavy sy ny mpamorika zany. Ka tsy dia tsara loatra ny fanaovanao safibe mantsina an'izay hoe ny moasy no fangalana an'ireny ahody ratsy reny. Aoka tadidinao fa misy olona mpagnajary moasy zay miasa koa ho an'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany, fiarovana ny fiarahamonina, ary indrindrandrindra moa zany mitsabolona amin'ny lafiny tsara. Ny zava-misy mantsy ny tsapa hatramin'izay dia lasa atao anjorom-bala, atao anjorom-bala sy enjehana foana ny mpandala fombandrazana. Ary tato ato rehefa misy fandorana toerana masina, douane, rehefa misy fanapotena toerana masina hatramin'izay io dia toa tsy eno ny mpitondra fanjakana sy ny mpitandro filaminana
ary toa ravarava fotsiny zay fa sahalany mampiayay ny zava-misy so lahy ny fampianarana apetraka anareo amin'ity firenena ty mihitsy no mandrisika olo andeha asaha andoran'ire toerana masina reny satria ny zavatra nasehonareo moa fandorana moara ary ny fanontaniana mipetraka moa hoe dahalo dolo ve reny olona nandolo moara reny sa no terena fa tsy ilaina tsony zany moara zany. Any ny fanontaniana mipetraka ary ilaina valiny hoe tena dahalo marina ve nisy koa moa tany amin'ny faritra ny iny atsimo extreme sud iny zay hoe dahalo ny ovafony vahoaka marobe nandeha nandoro moara. Ka amiko zany patrimoine national reny zavatra reny ary international koa. Raha olona tena mpanao azy hoe mpanao an'izay asan-dahalo zay tsy maninona nadoranareo zay fa so de misy terankolaka ndesina anarina ny mahavakoka an'izay aody sy moara malagasy zay. Manaraka an'izay koa ny zavatra hita koa zany dia mikasika ny fikonan-doham-pirenena dia araka ny lazaiko hatramin'izay moa hoe hahaza terenareo unilateral io fikonan-doha io. Hahaza terenareo hoe ny FFKM ihany no anao an'io fikonan-doha io satria ny mpanasa tompoko no mahay ny olona saina sy ny zavatra hodinina ka zay no mampiayay efa nanday anjara tamin'ny famana olana teto Madagasikara foana io rafitra FFKM fa inona ny zavatra nisy dia na mendany amin'ny mpitondra vaovao na nametraka nanalan'ny mpitondra teo aloha dia nametraka mpitondra vaovao zany hoe miditra parti pris foana io FFKM. Fanarenana fotony no ijoroatsika ka mametraka ny ayay ny ambatako dalalimana-kasy manana ray aman-dreny atsika, manana tangalamena, manana mpanjaka, manana mpitazo manga, manana olobe era ny finoana rehetrarehetra fa tsy ny FFKM fotsiny. Ka inona moa ny manakana anareo tsy antsoanareo an'ireo olona rehetrarehetra reo mikondo aloha ahoana ny fanomanana an'izany fikonan-doham-pirenena zay. Fa aza terenareo hoe kristianina ianareo dia tsy maintsy amin'ny fomba kristianina no amana ny olana eto. Zay ny teneniko hoe maro be ny fanahy mipetraka eto ary manantompony ty tany ty dia aza terena araka n'izay tiavanareo azy ny famana olana eran'ny Madagasikara. Fa zay ny mahatonga antsika modikodina eto foana satria tsy omenareo asy ny tany, tsy omenareo asy ny tompo tany fa ilay finoana avy any ivelany zay nentim-bazaha nanjanaka atsika sy nanandefa atsika indray no hitadiavanareo vahaolana. Firy taona moa atsika nodikodina teto, inona ny zava-bita? Ka zay ny tenenako hoe mba aza manintsy tadiny azafady, mba henony sasany, mba mahaiza makalesona amin'ny zavatra nisy teto Madagasikara. Fa so sanatria ny mikiribiby amin'ny zavatra efa tsy nandeha dia ahitana olana vaovao. Sanatria ny fikonan-doha indray niteraka olana vaovao eto amin'ity firenena ity. Ka mbola tsy tara atsika zao afaka antsoina ny hery-velona rehetrarehetra, indrindra moa mpandalan'ny ara-drasana, ny silamo, ny finoana rehetra, tsy ny FFKM fotsiny. Tsy mikontra ny FFKM zaho fa efa hita ny zavatra nataony hatramin'izay, efa hita ny zavatra nijoroan'izy ireo. Matoa naharitra teo ny fitondrana Tariny Rajoelina dia tsy haiko hoe taiza zany FFKM zany. Matoa nisy ny mpangalatra sy ny mpanodikodina vola eran'ny Madagasikara tiky dia olona avy ao amin'ny FFKM daholo, olona mandrafitra ny fitondrana hatramin'izay. Ka lasa fiatsaram-belatsy ampiasany mpampanjanam-bola iraisam-pirenena zany ireny institution reny salan'ny FFKM zany ametrana ny sorodalana tiandreo takina. Mazava ny sorodalana tiandreo takina fa
ny fomba mahazatra dia ny fifampiresiana, de aveo fifamelana réconciliation, de miroso any amin'ny fifidianana. Ny fifidianana roso nefany tsy nahavaolana hatramin'izay fa vao maika nampiteraka crise teto Madagasikara. Ka izay no niadivana teny Kianja, tsy amerina, tsy andova, fa anova, anarina ifotony fa tsy hanao petatoko. Ka izay no afatra tiako resahana amintsika, aza mba atao tsinotsinona ny hafa mba hienoa ny hevitry ny sasany, aza atao lateral ny zavatra eto Madagasikara, na ara-pinoana zany na ara-pivavahana. Ka fiangaviana moa ny atao eto dia manantena ny fahendrentsika rehetrarehetra. Zaho dadilany Manakasy, raha ohatra misy zavatra tsy tianareo ny teneniko dia elako tsiny, elako fondro, fa amin'ny mahatanindrazana iombonana anty Madagasikara ty no hijoroana hatrany sy anehoana hevitra. Ka atsipy ny teny ambony malala, atsipy ny tady amin'ny tandroko ny parea, amin'ny tandrokomby zany. Ka mihitsy matoky eo fa olokendry atsika rehetrarehetra mahay maka lesona, okala mba mifampieno, mifampiresaka fa ho antsika rehetrarehetra Madagasikara. Ary tandinidoza ny firaisam-pirenena noho ny tsy fitovian-kevitra sy tsy fampinoana. Zao fa mandeha ny resaka fédéralisme, mandeha ny resaka centralisme, fampiantsy, aizany ray aman-dreny, maninona tsy afaka miteny, any sasany manao fampiatsiana foana, nareo merina, nareo côtier. Nefa tadidio ty teniko ty, raha sanatria misy ady antrano eto Madagasikara, de tsy salany amin'ny tany any Afrika reny isika, tsisy toerana andosirana fa na amin'ny canal de Mozambika na amin'ny Océane Indiana, tsisy afaka andeha iotra frontière zay, fa amin'ny ranomasina nefa rahantsika rehetrarehetra, araka ny teny dadabe hoe ranomasina amin'ny valapariko, ary ny ranomasina no mamefy atsika mba irahina, ifankatia, ifanaja, ifanampy, ifampiena. Ka zay ny afatra tsotsotra apetraka eo, dia matoky ny fahendrentsika rehetrarehetra satria masina ny tanindrazana. Manoloana ny fihetsika nataon'ny kolonely Faneva sy ireo mpiaradia aminy na mpandoro Moara, izay vakoka anisan'ny amantarana ny miombona amin'ny tantara eto amin'ny firenena malagasy eo amin'ny lafin'ny kolotsaina. Fantatsika fa raha mijery ny sarin'ireo mpanjaka fahinytsika, indrindra fa ny amin'ny tapany atsimo sy atsimo andrefana rehetrarehetra iny dia saika hitanao Moara zany eny amin'iny. Ireny anefa no marika zany ny fisiny teto amin'ity tanintsika Madagasikara ity tamin'ny andro fahiny. Indrindra moa fa raha ny tenako manokana dia tsy menatra no miteny amin'ny mahafiaviako any amin'ny Betsimisaraka. Maro ireo mpanoratra tahaka ny Etienne de Vlacourt izay nilaza fa misy karazam-piarahamonina izay nanana an'ilay hoe Tanka, Lonjobe, ary indrindrandrindra ny taony atao hoe Tompotany izay mitana ny Voloazo teo amin'ny fiarahamonina Betsimisaraka tany aloha tany. Izay indrindra no nananganako an'ilay fikambanana hoe mandaharo ny Malagasy iarovana ny zo ara-kolotsaina mikasika ny maha izy azy ny fototra ara-tantara ny maha malagasy zay. Tsy izay ihany fa manoloana n'ity resaka fandoroana Moara ity zany, rehefa naka-hevitra tamin'ireo ray aman-dreny ahako tahaka ny ao amin'ny plateforme de Grand Sakalava, dia ny filohany ny général Filahara Claude tahaka ny vovonam-ben'ny Sakalava miray eto Madagasikara na ny VSMM,
izay tariny Zokobe Felicia Adolphe sy ny hafa ako dia mahita fa ny fahadisoana tamin'iny fihetsika nataon'ny kolonely Faneva iny, satria raha lazaina fa fitaovana entina anakorotanana ny Moara dia apetrako le fanontaniana, taiza teto amin'ny firenena no nahitana an'ireny basy izay rongony mpanao ratsy ireny, dahalo. Misy dahalo mirongo basy tery misy mpandrava etsy ka tratra izy ireny ka moa ve mba nanaovana spectacle ohatran'ireny tany amin'ny publika mason'olona, nandorona n'ilay basy na nandorona n'ilay antsy na meso na famaky izay nentina dahalo. Ngamba miara-miaiky amiko na rehefa mbola tsy nisy an'izany teto fa io Moara sy ody gasy io zany no nanaovana spectacle ohatr'ireny. Izany no nanambarako fa nivoana amin'ny mahafitandrona ny filaminana iny fihetsika nataon'ny kolonely Faneva iny ka nirona nankany amin'ny foto-kevitra ara-pinoana izay manenjika faran'izay mafy manao zay amongorana anirantsirana sy animbazimbana an'ireo maizy azy ara-kolotsaina ny malagasy, ny resaka finoana eto Madagasikara, finoana tenenina zany na kristianina izy na silamo izy na hafa izy avy any ivelany dia mifanototra manenjika ny daholo ka lasa fitaovana nampiasain'izany sehatra zany ny kolonely Faneva tamin'ity fihetsika nataony indray mitoraka ity. Marihana fa tamin'ny asa izay natao hatramin'izay tompoko dia ankasitrahana ny fihetsika nataony amin'ny fampandrian-tany, fitandroana ny filaminana tamin'ny faritra izay alehany. Fa ity indray mitoraka ity dia melohina tanteraka satria nivoana amin'ny asa fampandriam-pahalemana fa niditra any amin'ny lafiny ara-pinoana ampiasain'ny eglizy handeha andro an'ireny fihetsika ireny ny fahitana azy ka hamokatra ady mpinoana io raha io raha toka tsy misy fieverana. Izay no iantsoko ny ray aman-dreny rehetra amin'ity tany Madagasikara ity, na ara-drazana io na ara-pitondram-panjakana io manomboka avy any amin'ny filohan'ny fanavaozana ny republika zany, ny primature zany, ny gouvernemanta isan-tsokajiny ary ireo fitaliavan-draharaha indrindra fa ny amin'ny lafiny ara-kolotsaina sy ny ati-tany mba hijery akaiky ny mikasika an'izao raharaha zao fa andriranantsy eo amin'ny lafiny ara-kolotsaina sy andriranantsy eo amin'ny lafiny fifandrafiana raha tsy mitandrina isika malagasy amin'izao zavatra nitrango zao. Azadiny fa any amin'ny faritra iny nisy ny mpanjaka toera izay vao nampodinin'ny frantsay vao vetivety ny kabesony. Fantatsika ny tantara momba ny fanjanahan-tany herisetra nitranga tamin'iny faritra iny. Koa sanatria ve mbola hoendrika tahak'izay indray amin'ny lafiny ara-pinoana indray no hitsanganany ny kolonely Faneva sy ny mpiaraka aminy sy ireo mitovy hevitra aminy ao ny takotakonao ambadika ao manao an'izao fihetsika zao atsipy ny tady an-tandroky ny omby, atsipy ny teny ampony-pahalala fa manaitra ny be sy ny maro ny tenako amin'izao toedra raha misy zao. Atao tsinitsinina ny finoana malagasy. Io hoe finoana malagasy dia terenindringa kolonely Faneva hiditra direkta forcena anaty fiangonana kristiana sa hanangana fiangonana ve kolonely? Hanangana fiangonana ve kolonely Faneva ho Menabeo? Sa hanangana fiangonana ve nareo anao sekta nareo zany dia terenareo hiditra fiangonana kristiana amin'ny Jesosy nareo sy ny marisy ny zanany sy ny zafikeliny ihany ny vavahany malagasy karazam-bazaha nandeha vavahany malagasy zany. Hanangana fiangonana zareo zany dia reo va vetavety anareo le fiangonana le izy teo le finoana malagasy dorany mainy rovo
mainy tetin'ny Madagasikara fisanganana kolizeny Madagasikara rahavana zao mbola tsy rava ihany be resaka fotsiny dorana koa teny hoe da totsintsira zay na devoly daholo ty finoana malagasy zay na devoly daholo ny gasy zareo fa miteny ny olobe eto Madagasikara tangala mena sy ny sisa fa lazainy fa hoe zareo commentaire anaty Facebook fa ho pareny taky niny hoe efa tena tsy izy tsony zany fa ny olobe miteny efa zany hoe devoly daholo zahay zany zay volombava nay jere tena resaka misy volombava le resaka fa devoly zany zahay de nareo zany tsy devoly ny kristiana zany tsy devoly de io gasy lalàna ao amin'ny lalàna de hoe ao anaty lalam-pandrenana hoe samy manana amin'ny finoany ary malalaka ny olona isafidy ny finoana zay raha de aza terenareo le olona aza terenareo ohatran'io le olona raha miteny anao ampiasainy dahalo ny moara sy ny odigasika tsy maintsy mitena ampiasainy pisy loko sy ny mpangalatra koa baiboly io andao dorana koa io baiboly kristiana andao dorana aby de milamina tsika ary manaraka zay keo ibasy io ampiasainy dahalo koa de sy tokony isy basy tsony keo zany ny basy contre basy machine contre machine ody contre ody ilaina ny ody ilaina ny basy ilaina ny akanjo ilaina ny baiboly ilaina ny finoana fa aza mifanambanimbany fotsiny fa loha samy miasa na firenena zay ny tantsika samy mampiasa fahaiza zay mahay ny magasy anay amin'ny masina nareo mahay zay hainareo andao ana firenena atambatrareo de lamina ny firenena lamina atambatra izy fa tsy mifamono fa raha mifamono io de oka kosa tsy fanjananjanaka zany hoe nareo ihany ny masina de zay de voly aza mafanao an'izany kosa aza maditranga moa tsy mety zavatra nataonareo tany amena be iny aza terenareo ohatran'ireny ny olona aloha le olona nanolotra ny ody nodorana rehefa resy lahatra am'izay filazantsara-nareo izy aloha izy ny olona nanolotra sady doranareo pahabe maso dakadakanareo ny moaranoa dak le fa finoana malagasy finoana zareo mba inony zareo izy efa nyteny le hoe le fokon'olona atao mena be ty sefy mba firovatena anay firovatena efa niterenareo tena ny olona mbany votraka efa mitanareo polisy zandary miaramila miakanjo maramara be de efa mivoraka matahotra mahita ny basy hoe de matahotra ry olona reo tsy dahalo tsy dahalo ry olona reo fa reo dahalo tratra de hafa nalaina de nidorana satria nentiny nanao ratsy de ny basy koa raha tany amin'ny dalo tokony alaina de dorana koa raha tany amin'ny dalo fa reo fokon'olona reo tsy dahalo fa reo manana ny izy koa mba miady amin'ny dalo koa raha dino mba fitaovana oetra miady amin'ny dalo de fa alainareo de doranareo de ohatrany forsianareo olona zany tsy maintsy ho kristianina sao silamo sao ino